Ahoana no atonga antsika ho vrai adorateur? Nisy vidéo anankiray nijerentsika tamin'ny herin'ny androany hoe vrai adorateur, Andriamanitra mitady olona tena mpiankohaka. Raha tsy nahita an'izany vidéo zany ianao dia ataontsika eo amin'ny lien eo ambany eo amin'ny description eo ahafahantsika mijery an'izany vidéo zany. Ka androany indray isika dia ny mijerentsika androany hoe ahoana no atonga ho vrai adorateur. Misy teboka vitsivitsy ho jerentsika amin'izany, ka manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Dia miarabantsika tsiraray avy indray tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity dia manasanao izahay anaraka an'izany hatramin'ny farany mino fa ndray fahasoavana ianao anatin'izany vidéo izany. Misy teboka vitsivitsy reto ho jerentsika hoe ahoana na tonga antsika ho vrai adorateur. Ny Baiboly eto amin'ny Korinthiana voalohany toko 10:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Ny atao hoe fahasoavana dia Andriamanitra miasa amiko. Dieu travaille pour moi. Satria Andriamanitra natateraka zavatra teo amin'ny fiainako dia izay mahatonga ny fiainako tahaka izany. Izany tompoko nahatonga antsika ho tena ho mpiankohaka. Andriamanitra miasa amin'ny alalako. Salamo 20:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Andriamanitra ao no nampahery anao, ry Andriamanitra izay miasa ho anay ao, asehoy ny herinao. Ny Andriamanitsika zany dia miasa ho antsika fa tsy mpiasa antsika. Noho izany raha mba misy zavatra mba mety amin'ny fiainako dia tsy izany napety azy fa nisy Andriamanitra niasa tany ambadabadika tany. Ny fahasoavana zany dia misy anankiroa hoe Andriamanitra miasa amiko, Dieu travaille pour moi, Andriamanitra miasa ho aho. Ary faharoa, Dieu travaille en moi, Andriamanitra miasa ato anatiko. Ary ny atao hoe fahasoavana manaraka dia zao: Dieu travaille à travers moi, Andriamanitra miasa amin'ny alalako. Tsy maintsy nijery an'izay fahasoavana izay itsika satria ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao antsika. Ary zany nahatonga antsika hiankohaka ary hahatonga antsika tena ho vrai adorateur, ho mpiankohaka marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana ary no atonga tena ho vrai adorateur na hoe tena mpiankohaka marina? Misy teboka vitsivitsy reto ho jerevantsika ao anatin'izany. Andriamanitra dia mipetraka eo amin'izay fiandrianana izy. Tompony tompo, mpanjakan'ny mpanjaka. Izany tompoko no Andriamanitra ivavahantsika. Reto teboka reto zany mila fantatritsika isan'andro isan'andro. Mila fantatro isan'andro fa tsy nisy raha tsy nampisiny, tsy velona raha tsy novelomina, tsy tafatsangana raha tsy natsangana, tsy manana ininina raha tsy nomena. Zay vao mba manana an'izay zavatra rehetra kely mba hoempelantanantsika isika. Raha mba nisandratra amin'ny fiainantsika dia izao tsy nisandratra ho azy isika fa nisy nanandratra. Noho izany tsika rehetra zany tokony manao asa fanompoana avokoa, satria tsy afaka nitsangana isika raha tsy nisy nanangana. Fisaotranao naharitra ny hatramin'ny farany manome fotoanantsika amin'ny herin'ny izao indray. Veloma tompoko.